Eo amin'ny fanatanjahantena n'olon-tokana kosa indray na ny bras de fer dia tonga nizara ny traikefa ny teto Madagasikara ilay manam-pahaizana manokana avy amin'ny fédération africaine ny taranja bras de fer izany Fer Julien Bomsong teratany Camerounais izy ity izay tonga teto Madagasikara nizara ny traikefany ho an'ny mpiatroka malagasy. Ny talata 10 martsa lasa teo no nanomboka ny fiovanana avileta nampanaovin'ilay manam-pahaizana teratany Camerounais avy amin'ny fédération africaine Julien Bomsong ireo mpisehatra eo amin'ny taranja bras de fer malagasy. Ity teknisiany ity izay sady sekretera jeneraly ny fédération africaine bras de fer no efa vosotra ho tompon-dakany Afrika tamin'izany taranja izany intelo. Niompana tamin'ny fampianarana ireo mpitsara sy mpanazatra ary mpikatroka bras de fer malagasy misy 5 moa ny fiofanana. Ny talata ka hatramin'ny alakamisy dia nijanona teto andrenivohitra i Julien Bomsong nampanao fampiofanana tsoratra narahana fampiarana ara-teknika. Taorin'izay dia nandeha tany Toamasina nijery ny fifaninanana regionaly tany etoerana. Nofaranana tamin'ny fanadinana moa izany fiofanana izany ny alatsinainy atoandro teo. Nisy ary ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo mpiofana izay nahafen'ny fepetra tamin'ity fiofanana natao ity. Nandritra ny lanonam-panaranana natao teny amin'ny foiben'ny komite olimpika malagasy ny alatsinainy hariva teo ny nanambaran'ny filohan'ny FMHMC Arnel Randriamanarivo fa ilain'ny mpikatroka malagasy ny fiofanana avileta tahaka izao ahafahan'izy ireo manatsara ny vokatra azony. Izany dia mbola tafiditra ao anatin'ny politika amin'ny fédération ampiakatra ny voninahim-pirenena amin'ny vokatra azo ny atleta malagasy any amin'ny fifaninanana resam-pirenena. Tetsekelan'izay dia nidery ny fahavitrian'ny mpisehatra eo amin'ny taranja bras de fer malagasy sy ny fédération mpiazy ireo i Julien Bomsong. Ny tenan'izay nilaza ny fananany fanantenana goavana amin'ny azahoan'ny atleta malagasy vokatra tsara ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja bras de fer ataon'ny Ghana ny volana Jona ho avy izao. Teo mpanakatonana ny lanonam-pamaranana kosa dia nakasitraka ny FMHMC ny tale jeneraly ny fanatanjahantena eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena Ramatoa Rosa Rakototsafy amin'ny ezaka ataon'izy ireo manolotra fiofanana avileta tahaka izao na eo amin'ny fibatana fonjam-by na eo amin'ny bodybuilding na eo amin'ny bras de fer. Fihetsika izay azo itiliana ny fiaramientan'ny ity fédération ity amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera eo amin'ny fito vim-pijery ampiakatra avy ny fanatanjahantena malagasy amin'ny ankapobeny.